Sabotsy fa 17 volana Novambra 2024 miaraba topokilasy tomboko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny MBS. Eo amin'ny vaovao mandidina ny fifidianana avy hatrany no anomboantsika ny fotoana. Androany no namoaka ny vokatra feno ny teo anivon'ny voamera-pirenena mikarakara ny fifidianana na ny CENI. Tsy miova firy tamin'ny vokatra efa nivoaka farany tamin'ireo birao mpifidianana 2020 sy 704 alina ny vokatra nampahafantarina tetsy Nanisana io ariva io. Tsy nisy nahatratra ny antsasamanila ny Vatomanakery ireo kandida 7 faingo 7 isanjato ny any kandida larana fahatelo 12, 5 faingo 7 isanjato ny any kandida 5 ary 4 faingo 4 isanjato ny any kandida larana fa 12. Araka izany dia efa vonina hiatrika avy hatrany ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika ny kandida Marika Ravalomanana. Nitsidika ny faritry aloatra mangoro ny tenany androany mba hisaotra ireo mpifidy tao amin'ity faritra ity izay anisany nahazahoany salanisa tsara. Nambarany fa atsangana ny K25 na ny komity manohana ny laharana fa 520. Dina Razafy Manotrina ary no mitatitra antsika izay vaovao izay. Toerana voalohany hotsidian'ny kandida Marika Ravalomanana ny aloatra mangoro taorian'ny fahavitan'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ny 7 Novambra 2024 lasa teo. Tonga nisaotra sy nakasitraka ireo vahoaka marobe nifidy azy tamin'ny salanisambato ambony dia ambony ny kandida laharana fa 520. Fotoana moa io ny noho ny dada ny filanimpon'ny indray ao amin'ireo distrika 5 mandrafitra ny faritra. Efa fantatra ihany koa ny tsy maintsy irosoana amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika ka nanambarany ny kandida Marika Ravalomanana amin'ny fahavononany hiatrika izany sy bata amin'ny fandresena mazava ao arian'ny datany 12 Desambra 2024. Tena faly faly. Dia zay fifaliana izay no rahantsika miony eto androany. Zay fifaliana izay no ampitaiko aminareo hoe tsy zaho rery fa nivoaka malagasy ray manontolo dia miaraba antsika hoe lasitsika fa tsy mihemindritsony fa tena azotsika. Fa ianareo atya aloatra mangoro anisany nahazo voalohany dia zay mba tonga anisany nahazo voalohany ianareo. Efa nitsahatra zay ilay fanitsana fa tsy maintsy misy ny dingana any amin'ny 12e tour vonona ny amin'izany tsika izay matahotra nareo. Dia zao aza lasa eritreretinareo na manahy na somary gagagaga hoe ary nahoana tsika no any amin'ny 530 na 35% na 34, tsy problème antsika izany satria betsaka loatra le alatra natao tao anatiny io. Tena ho aseho antsika azy mihitsy ohatra ninona marina tena nresantsika izy mazava tsara rehefa avy eo. Zay mahatonga hoe aza matahotra ninonareo fa betsaka tena betsaka misy dia misy mihitsy ny alatra zay tsy hita zay hanazavana azy aminareo fa nareo koa malala. Zay fomba rehetra azo natao dia nataony, famezana vola nataony. Ka tiako resahana zany hoe miomana ary tsy isika rehetra hoe aho fa betsaka dia betsaka re olona anatevin-darana anampy antsika ary indrindrindrindra anohana antsika amin'ny fomba rehetra. Fanandritra ty fionana tamponina tao aloatra mangoro ty noho ny fampizaran'ny kandida Marika Ravalomanana ny paikady vaovao hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Tena maro rahateo ireo ankolafo vonona hiara isalahy anohana sy hampandany ny kandida ny antokotiko Madagasikara ka anisan'ny fanatsarana tsy maintsy atao marika izay fisokafana amin'ny vondro famondrona kely samihafa izay ka dia ajoro manomboka izao ny K25 na ny komity manohana ny laharana fa 520. Novaina zany le hoe tiko Madagasikara novaina hoe aho KMMR areo fikambanana samihafa novaina natao hoe K25 na K520. Zany hoe manomboka izao zany isy fiombona antsika menakavy mihitsy araka ny teniny tamin'ny toriteny telo izy hoe tena miady amin'ny maizina isika. Noho izany tsy maintsy zazavaina. Anao tsy maintsy atao tena mivondrona tsara ny hery.
tsy maintsy ataontsika matanjaka tsara tsika miomana tsara dia le K25 dikany hoe komity 25 na komity 520 fa nasorona le hoe komity natao ka fotsiny betsaka le olona natevin-darana atsika anampy atsika dia raha ohatra izy ireo mahita hoe sarotra be aminay niditra amin'ny tim na sarotra be aminay niditra amin'ny anina eny tsy maninona fa K25 miasa miaraka tsika aloha tena ray anina ataotsika mety nareo dia nareo mpanao gazety ko zay tonga ao zay mahatonga hoe avy aloha izy hidina mpanao gazety anisany tena mitana laharana lehibe sy ny tana andraikitra lehibe ny mpanao gazety mba hampahafantarana ny olona an'izany adihevitra be zany fa zany nanao an'le hevitra hoe K25 tsara ny mampafantatra fa faritra anisany nazony laharana fa 520 kandida marika ravalomanina vatobetsaka indrindra atao aorian'ny faritra bongolava ialoatra mangoro ary zany dia efa voaray eto ampelantanana reto moa dia ho tany saina aminao manaraka eto ny vokatra izay navoaka ny seny androany rasolofonjo aingo andrianjakamalala aotra faingo 490 isanjato rakoto firinga Richard Razafy aotra faingo 350 isanjato tabera randria manantsoa aotra faingo 770 isanjato rasolofondraosolo zafy maleo di dama maleo aotra faingo 330 isanjato Julietienne Roland aotra faingo 220 isanjato Ratsietson Jean-Jacques Jedidia aotra faingo 130 isanjato Andriatseheno Lalao Arso Marcelin aotra faingo 750 isanjato Rabary Andrianiaina Paul aotra faingo 770 isanjato Rabe Arso Sara aotra faingo 770 isanjato Ra Davidson Andriamparany Benjamin aotra faingo 150 isanjato Rafalimanana Nirado ray faingo 420 isanjato Rajaonary Mampianina Rakoto Arimanana Hery Martial valo faingo 420 isanjato Rajoelina Andry Nirina 730 faingo 720 isanjato Bezaza Marie Eliana Pascaline Manasy aotra faingo 520 isanjato Andriany Welson José Michel aotra faingo 350 isanjato Narson Stéphane aotra faingo 120 isanjato Rajaonary Eric Francis aotra faingo 30 isanjato Ramarson Arlette aotra faingo 520 isanjato Berizik Jean Omer aotra faingo 130 isanjato Randria Mampionina Joseph Martin ray faingo 420 isanjato Ratsiraka Didier Ignace aotra faingo 570 isanjato Mafaly Solonandrasana Olivier Jocelyn aotra faingo 770 isanjato Radilfe Mam Richard aotra faingo 420 isanjato Erinaivo Fanirso aotra faingo 430 isanjato Ravalomanana Mark 530 faingo 720 isanjato Imbe Serge Jovial aotra faingo 730 isanjato Ravelonarivo Jean aotra faingo 750 isanjato Randriamorasata Solo Norbert aotra faingo 10 isanjato Zavao Jean-Louis aotra faingo 20 isanjato Rasolonjatovo Faly Mampionina aotra faingo 420 isanjato Rakoto Mamonjy Jean-Max aotra faingo 320 isanjato Rabaruela Bruno aotra faingo 20 isanjato Ratsiraka Iarovana Roland aotra faingo 370 isanjato Mayol André Christian Dieudonné ray faingo 720 isanjato Robe Manana Rivo Manantsoa Orlando aotra faingo 720 isanjato ary Rasolo Vohangy Roseline Emma aotra faingo 720 isanjato. Hotohizantsika eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa ary ny vaovao.
tsy mitsambitombo ireo zaza voan'ny aretina kitrotro ankehitriny ary manomboka miamahazo vahana ny fifampiparitany aretina. Mahatratra 2 arivo mahery ireo tranga voaray teto Analamanga 2 volana lasa izay ary 700 arivo amin'ireo dia teto Antananarivo renivohitra avokoa. Hoen'ny etsy amin'ny hôpitaly zazakely etsy Antsaralalàna 9 farafahakeliny ireo zaza voan'ny kitrotro raisina isan'andro. Ny tsy fahazotoan'ny olona manao vaksiny no isan'ny antony mampianaka ity aretina ity ankehitriny. Edena Eliano mitatitra ny vaovao. Tafakatra 5,7 arivo ankehitriny ireo voan'ny kitrotro eto Madagasikara raha nitatitra voaray avy eo anivy Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. 2 arivo mahery amin'ireo no hita eto amin'ny faritra Analamanga. Mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana no isan'ny mahatonga ny fiparitany ity aretina ity, fa akorizay dia eo ihany koa ny tsy fanaovana vaksiny ara-dalàna hiadina amin'ny kitrotro. Ny antony aloha angamba dia eo amin'ilay resaka fisorohana ihany dia ny vaksiny. Be dia be ny olona tsy manao vaksiny. Fantatra ihany koa fa tsy ny eto Analamanga irery ihany no lasibatra amin'ity aretina kitrotro ity, fa ireo any amin'ny faritra ihany koa toy ny any amin'ny faritra Ambatondrazaka sy Antsirabe. Maro ny aretina hafa teraky ny tsy fahavitana vaksiny kitrotro toy ny fahajambana, ny areti-pisefona, ny areti-pivalanana sy ny maro hafa. Ho an'ny eto amin'ny hôpitaly zazakely eto Tsaralalàna, mahatratra 9 isan'andro ireo zaza voan'ny kitrotro tsaboiny eto. Ireo zaza mbola latsaky ny herintaona no tena lasibatra ao anatin'izany. Maro ireo fambara hita amin'ny zaza voan'ny kitrotro. Ny voalohany aloha dia mafana izy, misy hafanana be ny zazakely zany hoe anatin'ny atao hoe période d'incubation, zany hoe mbola tsy mivoaka le aretina zany soritra. Nefa misy soritra aretina ihany fa memenamena ny masony. Misy mitsoroka ny ranomaso misy ranondelo dia mamay be ny zazakely. Zay zany aloha anisan'ny soritra aretina. Dia rehefa avy eo mivoaka amin'izay le mandrotsorotsy izy tsika amin'ny vantana. Rehefa 7 andro aorianan'izay hoe mamay be izay izy. Taona vitsivitsy izay no tsikaritra fa maro ireo trangana aretina mamono mahafaty aingana niseho teto Madagasikara toy ny peste izay nahafatesana olona maro. Mbola tsy foana tsara koa nefa io valana aretina io dia efa mipoitra sahady indray ny aretina kitrotro ankehitriny. Sahiran-tsaina nakamaroan'ireo marary na ny ray aman-dreny no ny fiakaran'ny vidim-panafody sy ny fitsaboana rehetra. Etsy ankilany marefo ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka. Io fahasalamana io anefa no isan'ny nataon'ny fitondram-panjakana lahara-pameana nanomboka ny taona 2000 hatramin'ny taona 2020. Tsy mitsampitotongana kosa ny tsy fanajana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara atao anatin'ny 7 taona izay noho ny krizy politika nisy teto amin'ny firenena. Tafiditra ao anatin'izany ny fanabeazana any an-tsekoly. Maro amin'ny zaza malagasy no tsy miditra an-tsekoly noho ny tsy fahampiany hoenti-manana eo amin'ny ray aman-dreny. Ireo zaza mirenireny no tena lasibatra amin'ny tsy fanajana ny zon'izy ireo. Hisy araka izany ny hetsika entina nairana ny tsiraray mba hitandrona mandrakariva izay zon'ny ankizy izay. Mathieu Princy sy Edena Elia. Very manoloana ny toedrarà misy eto amin'ny firenena ny akamaroan'ny zaza malagasy. Ao ireo tsy miditra an-tsekoly intsony noho ny tsy fisiany hoenti-manana hiatrehana ny taom-pianarana manontolo. Ireo zaza mirenireny an-dalambe no tena hiaran'ity tsy fanajana zo ity. Raha ho an'ny eto Antananarivo manokana, mahatratra 2 arivo ireo zaza mirenireny ary vao hitsakitsaka ny zon'izy ireo noho ny tsy fisiany ny fandraisana ny tanana azy ireny. Ankoatra ny resaka fianarana dia mbola raiky tapisaka ao malagasy ihany koa ny fikasihan-tanana na dia voararary ny zon'ny ankizy azy izany. Amin'izao fotoana izao aloha izany ny resaka fikasihan-tanana ankizy satria ataontsika hoe efa ao anatin'ny fiainana andavanandro ny malagasy mihitsy izay eritreretintsika hoe efa mandeha ho azy izany. Tena raha vao manabe dia ankizy dia tonga dia kasihan-tanana ny ankizy na any am-pianarana na ny trano na eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny. Izay izany no tena hita hoe efa fiainana andavanandro ny malagasy mihitsy. Tao anatin'ny fanadihadiana izay nataon'ny Nations Unies dia miteny izy hoe 7.20 isan-jaton'ny malagasy dia milaza fa efa voankazo tanana daholo ary eritreretin' zareo fa normal izany. Samy tompona andraikitra daholo ny rehetra manoloana ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Miainga any amin'ilay ankizy izany
ao ihany koa ireo ray aman-dreny, ny manodidina ary indrindra ny fitondram-panjakana. Ny tsy fahafantarana ireo zo ireo na fahanainina tsy mahafantatra no isan'ny mbola sakana hatreto. Tsy afaka mitenitsika hoe ny ray aman-dreny ny tena tsy manaja ny zon'ny ankizy, na hoe ny ankizy ny tena tsy manaja ny zon'ny ankizy, na ny fanjakana na iza fa samy tompona andraikitra ny tsirairay. Ny tena sakana mahatonga nisy io tsy ho voaharo dia ny tsy fahafantarana. Omarihana ny talata 20 Novambra sy ny alarobia 20 Novambra izao ny fankalazana ny fahatsiarovana ny fifanaovan-tsony ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny ankizy etsy Mahamasina. Lafim-baovao hafa kosa indray fokontany iray indray nandehana ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity ny tetsy amin'ny fokontany volontsara Ambanidia anisan'ny mampitaraina ny mponina eny toerana ny tsy fisian'ny asa eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana nefa tsy maharaka izany ny fidiram-bola. Andeha hoarantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ary ny fiatrehan'ireo olona eny amin'ny fokontany ny fiainana andavanandrony. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Efa maro amin'ny fokontany eto Andrenivohitra no tetezinay teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS. Raha ny fiakaran'ny rano rehefa amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra toy izao no tena anisan'ny mampitaraina ny mponina indrindra eny amin'ny faritra ambany tanàna dia manana mampitaraina azy ihany koa ny eny amin'ny fokontany iray nandehananay androany. Fokontany Volontsara Ambanidia ao amin'ny boriboritany faharoa. Ny tsy fisian'ny asa no tena mampikaikaika ny mponina ety. Saika hampanasa lamba, patsaka rano ary manano tena avokoa ny vehivavy sendranay androany. Tsy misy ny asa. Ny fiainana nefa tsy mitsaha miakatra. Hoy-hatrany ny fitarainan'ireo olona ny tafatafa taminay. Za manana tena dia ny vadiko efa maty. Dia le zanako faravavy koa maty koa ny vadiny. Dia anay zany efa mianaka ny ao an-trano mamely tena anay dia mitady ny hoanina an'io, mitady ny hoanina rapiso izay. Fidiram-bola tsy izy fa dia manao izay hitana foana isan'andro izay le izy. Ny olana tena iainanay andavanandro tompoko dia ny asa dia eo amin'ny fitadiavana zany tsy misy fitadiavana mihitsy. Ny fatsana fianarana ankizy. Fidiram-bolako tompoko dia manasa lamba ny hanina androany dia davina androany. Dia fiatsehana ny andavanandro zany dia izay hita eo ny atao. 7 mianaka izay 5 mizaza dia izay mivady. Izy tsy manana antonasa fa samy manao izay ahitana ohatra izany. Ny olana alehako andavanandro zany dia eo amin'ny tsy fahasalamana ray. Dia le olona lehibe efa antitra zany tokony mba omena asa zay zany mba angatahanay. Mila asa zay tokony sahaza azy zany. Fidiram-bolako zako zany zao matsaka rano, manasa lamba zany ny asako. Dia mba mila tsy ampy zany le vola miditra ny tena marina dia izay mba angatahanay. Ny tsy fampim-bola aloha dia izay ny tena olana. Ny vidina vary misonitra. Dia le vola zany tsisy izay ny tena olana. Tsisy ankoatran'izay. Ny asako izao tsisy satria be amitsy. Miandry ny isam-bolana isaky ny le 18. Izay izao ny ahako. Za tsy miasa. Tsy fisian'ny vola sady ny fiainana amin'izao mahay mafy moa ny tena ny taizakely tsy manana atao dia mba maniry izany mba mangataka lehibe mba. Sady tena mangidy ny fiainana amin'izao tena mangidy. Ny anay izao raha izay mpianatra ny zanakay mbola tsy mianatra mihitsy ny amin'izao nefa ny fidiran'ny mpianatra amin'ny latsinainy ny vola eo am-pelantanana tsisy. Ny anazy zao fidiram-bolako manasa lamba nefa ny azo mbola tsy afaka manasa lamba mbola kely ny zanako. Tamin'ity androany ity hatrany dia nisy fikambanana iray zagasy no nitondra fanampiana vary sy vokatra fampiasa andavanandro tao amin'ny boriboritany faharoa iny. Le izy napetraka anay sabotsy fifanampiana ho fifampitezana satria very ny asan'ny fiarahamonitsika dia ho fifampitezana ho fifampitsinjovana dia manao an'izao hetsika izao zay isaka sabotsy tsy voatery fizarana ihany no atao fa ny fampandraisana andraikitra ny olona ao anatin'ny fiarahamonina na ny resaka fahasalamana, ny resaka fahadiovana dia ezahana na merenana an'izay indrindra fa ny fandriampahalemana fampandraisana andraikitra ny tanora amin'ireny faritra ireny. Miandrandra izay mety ho filoham-pirenena lany eto araka izany ireto mponina ireto mba hijerena manokana izay tena lahara-mpahamihana ho azy. Tahaka ny fijerena ny fanomezana asa, ny fandriam-pahalemana, fa indrindra ny fampiakarana indray ny sandam-bola
mba hahafahany fa efa mividiny tsiraray miakatra ihany koa. Fa efa mirenty mameno ny tsena nanosy be amin'izao ny karazana voankazo toy izany ny letchi na dia mbola vitsy ihany aza satria amin'ny alatsinainy fa 7 ny volana novambra izao vao hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fitaom-piotazana letchi amin'ity taona 20 sy 20 ity eto Madagasikara. Tsy dia tsara ny vokatra tamin'ity taona ity ary nahitana fiakarany kely ihany koa ny vidiny raha mitany tamin'ny taondasa. Rahantsika ny fanadihadiana entiny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Volana novambra fotoana anisan'ny fiakaran'ny voankazo. Manamarika izany ny firentin'ny voankazo amidy ety amin'ny tsena nanosy be: pastek, voatango, papay, manga ary letchi. Efa manomboka misy eny an-tsena tokoa mantsy amin'izao ny letchi na dia mbola vitsy ihany aza. Amin'ny alatsinainy fa 7 ny volana novambra izao no voatondro fisokafana amin'ny fomba ofisialy ny fitaom-piotazana taona 2024 ny letchi. Somary ratsy ny vokatra, izany hoe somary maitso tamin'ny ity taona ity hatreto mitahany tamin'ny taondasa. Ny tsy fampiny orana no voalaza fa antony izany raha ny fanazavana azonay. Mbola lafo ny vidiny amin'izao. 5,4 ariary no angalany ireto mpamongady ireto ny garaba iray any Brickaville amin'izao ary mivarotra izany 4 ariary ety amin'ny tsena nanosy be. 3 ariary kosa izany ny iray kilao. Tafidina hatrany amin'ny 1 ariary ihany ny garaba ny letchi rehefa amin'ny fotoana fahavokarany iny. Azo lazaina ao mbola tsara ny tsena ny letchi amin'izao. Efa nahalafo 50 garaba ireto mpamongady ireto nanomboka ny varotany letchi omaly. Tsy dia tsara, madinidinika ny letchi izany fa tsy dia tsara. Mety le avy amin'ny orana, ny orana tsy dia misy firy. Na marotanay fatralina fa nakanay azy zao 5,4 ny potony, frais mbola tsy ao anatiny. Ny amin'ny kilao 15,000 dia 10,000 mandefa izay. Eo eny efa mandeha izy aloha, efa mandeha teso hoe 10 garaba reo sisany, 18 reo sisany. Brickaville, Thomasina ary Manakara no tena fanafaran'ny mpamongady letchi eto amin'ny tsena nanosy be. Isy fiainany kosa araka izany ny vidiny letchi manomboka amin'ny herinandro io noho ny fisokafan'ny fitaom-piotazana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany dia manome fotoanantsika rehetra amin'ny alatsinainy toy izao indray. Veloma tompoko.